Maty ny herinaratra teo ampamoanany gadanany vavahadiny trano misy azy ny iray mpianakaviana iray tetsy amin'ny tetezana foany voalohany. Roso ny jiwany amin'ny fifidianana, ny farana androany ny fanisan'ny mpifidy eo anivony fokotany araka ny tetiandrom-pifidianana izay navoaka ny senity. 700 malagasy mitombana navavoan'ny aretim-bavony. Tsy voatery ny fahatarany sakafo no mahatonga io aretina izay farany mahazo vahana ankehitriny io, fa ny fahadiovany sakafo ihany koa. I have a dream. Teny mbola manana ny lanjany hatramin'izao. Nataony Martin Luther King tao États-Unis 10 taona lasa izay. Fehezanteny nampiray indray ny Amerikanina rehefa mizarazarainy ny fahasamihafana. Dia mbola faly tafahoana aminao indray tomboky lasy tomboky vavy amin'izao hariva izao. Manasinao indray ary anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Nikolo TV sy Nikolo FM hatramin'ny farany. Anomboana ny fampahalalam-baovao, herinandro sisa no isaina dia heverina an-tsekoly ny mpianatra amin'ny vanim-potoana tahaka izao. Na dia mbola ao anatin'ny fialan-tsasatra tanteraka azy tsy mahasarika ny olona loatra ny mividy boky fialam-boly fa ireo boky fianarana no efa hifampitiatavana tsikelikely. Noho izany mialafo rehefa tena tombotra ny fidiran'ny mpianatra. Etsakilan'izay efa hita taratra eto amintsika ny fiantraikan'ny internet amin'ny fitiavan'ny mpianatra mamaky boky. Fanadihadiana manokana nataony Ilta Asinjo. Manodidina ny 10 isam-bolana eo ny boky malagasy vaovao mivoaka eto amin'ity trano fivarotam-boky ity. Ireo boky fikarohana ara-tantara sy kolontsaina no maro amin'izy ireny. Hatramin'ny fiandohan'ity taona ity, roa ihany no boky tantara foronina na ny roman malagasy tonga teto raha toka ampolony maro kosa ireo boky fikarohana. Tsy dia mahasarika olona loatra nefa izy ireny. Ho anao mitady boky, inona ny boky tena tatiavinao zany? Resaka fambolena sy fiompiana. Iny mivavahana koa na ohatra hoe firahana sa inona ny boky tsy mahasarika anao indrindra raha hoe amin'ny boky malagasy? Mahasarika daholo fa nanay ilay fotoana tsy ampy. Tsy ilay vidanana azy koa tsy ampy. Tsy maintsy mijery ilay hoe tena akaikin'olona. Bokin-jazakely, boky rehefa hoe boky dia mety aminay daholo. Bokina matematika ohatr'izany rehefa ampianarana ankizy. Roman tsy dia mijery tsy ohatrany hoe tsy dia goako angambany. Arivo ariary no mora indrindra amin'ny boky tantara noforonina ary mahatratratra amin'ny 3 alina ariary ny ambony indrindra. Ho an'ny boky mpikarohana kosa dia mahatratratra amin'ny 4 alina ariary ny vidiny iray. Eny anivon'ny mpivarotra boky tonta kosa na ireo tantara noforonina aza raha ny boky malagasy no jerena dia ireo fampiasa any ampianarana ihany no ifanotofana. Ireo boky vahiny kosa dia misy mpanontany ihany fa tsy betsaka. Misy ihany ny mpanoratra roman malagasy fa tady be mpitady aloha izy fa izy tsy maraka le famokarana zareo azy angamba tsy haiko na hoe famokarana na amin'ny imprimerie tsy maraka. Inona le boky ohatra? Ohatra zao ho avy ny maraina. Ohatra zao reny tsy tafiditra anatin'ny fandaharam-pianarana malagasy le izy. Eo izy tsy maraka an'le ho an'le mpianatra. Dia misy mpanoratra vaovao gasy ve amin'izao? Izay zao mbola tsy tanjoko. Tsy tanjoko an'izay zay hoe misy mpanoratra gasy vaovao na mbola tsisy. Eto aminareo tsisy? Tsisy aloha. Etsakilan'izay miatraika amin'ny fitiavan'ny tanora mamaky boky ny firoborobon'ny teknôlôjia ankehitriny. Noho ny fiazakazaky ny fanatotoloana izay ahafahana mamaky boky maro amin'ny internet. Efa hita taratra eto amintsika io tranga iray io. Ankehitriny moa fa misy ny teknôlôjia vaovao sy ny karazan'ny internet dia ataoko hoe sady tsara no ratsy le izy. Mahatsara ny internet aloha dia angana be ngamba manao fikarohana rehefa mandalo Google ianao sy ny karazana mametraka titre dia hita. Kanefa ny ao anatin'le internet tsy tena hita le tena votoatin'le izy. Izay no mahatonga mbola ilaina ihany ny boky ny mampalelo dia zao ny fahefantsika malagasy mividy dia efa miena dia miena. Ho an'ireo toeram-pivarotana boky miankina amin'ny finoana toy ity eto Analakely ity, ireo boky masina, firana sy ny iray karazana aminy no betsaka mpanjifa indrindra. Manaraka azy ireo boky fampianarana sy ny torohevitra mikasika ny fambolena ary ny fiompiana.
Eo amin'izay resaka boky izay hatrany nampahafantatra ny boky navoaka ny omaly i Razaka Elisée, ministra teo aloha tamin'ny andron-dra valomanana marika. Boky mikasika ny fisainan'ny olombelona ity navoakany ity, mitondra ny lohateny hoe Omniscience, la connaissance scientifique ultime. Raha ny fanazavany ny omniscience dia ny fahafantarana ny havian'ny zavatra rehetra sy ny nahatonga izao tontolo izao. Tsy vao izao akory no nahafantarana an'izany, efa nisy nahalala izany taloha tany Egypta sy Inde, ary taty aoriana finoana sy ny fiangonana nahafantarana an Jesosy Kristy, Mahomey sy Bouddha. Natao ifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny ny namoahana ity boky ity araka ny fanazavany. Atao hoe tsy atao amin'ny firenena ihany fa na hatrany ivelany ara satria hitanareo ihany fa tsy eto ihany ngeny misy korontana fa iraky ny tany. Le izy moa ina moa fantatra izay ho aviny fa dia izay visena ary koa ny amin'ny ray koa ohatra ny reo fivavahana rehetra reo ohatra ny misaraka dia misy miady ara ny katolika, protestant, ny silamo, ny tokony miova le izy fa zavatra anankiray ihany ngeny no mahatonga an'izao tontolo izao, zavatra ray ihany dia io tokony fantarin'ny olona rehetra. Eo amin'ny pejy politika kosa indray, ny fanarahana ny voalazan'ny tondrozotra no tapaka nandritra ny feonan'ny praiminisitra lehiben'ny governemanta Omer Berzika sy ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina omaly amin'ny hanoloana ireo ministra kandida nametra-pialana. Ireo ankolafy mpanosy ny sorodalana izay efa nanomboka ny vory androany toy ny MDM ny ankolafy Safi Albert izay nilaza fa tsy manana olona hosoloana ao amin'ny governemanta ary ireo ihany koa ny fanamafisan'ny filohan'ny tetezamita ny mahakandida ny tanora malagasy vonina ny filohan'ny delegaciona manokana Antananarivo. Nandritra ny fanazavany tao amin'ny RFI. Roa volana alohan'ny fifidianana, mbola ny fanoloana ny toerana no mahasahirana ireo mpanao sininy sorodalana. Ny ankolafy Safi Albert izay nanamarika hatrany fa tsy manana ny ministra ao anatin'ny governemanta ny firaisam-pirenena araka ny taratasy izay nalefan'izy ireo tany amin'ny SADC tamin'ny 2020 ny volana Novambra 2020 sy 2020. Miisa 5 ireo ministra ireo avy amin'ny ankolafy Safi Albert izay nolavin'izy ireo ny nametrahana azy noho ny tsy fanarahana ny tondrozotra ary anisan'izany taberaka Andriamanantsoa. Tsisy araka izany ny fanendrena vaovao ho an'ny ankolafy Safi Albert ary ho banga toy ny toeran'ny ministera ny tontolo iainana ihany koa any ministera ny asa mpanjakana ary ny lalàna sosialy. Amafisiko eto mba tsy verimberenana fa tsy misy olona na ministra na dia iray aza avy amin'ny Vansafy ary tsy misy koa na CT na CST avy amin'ny Vansafy, tsy misy koa na membre ansenite avy amin'ny Vansafy, tsy misy koa na CES avy amin'ny Vansafy. Noho izany izahay mivansafy tsy mba mpandika lalàna. Le zavatra ekenay ary ny soniavinay dia tanterahana hatramin'ny farany. Ka raha manontany ianao tovolahy hoe hihan'olanivo ianareo anontanion Rajoelina sy Berzika zany. Fa zahay tsy han'olany tsy han'olo moa satria tsy manana zay. Fa mbola tsy hametraka olona amin'ny fitondram-panjakana raha tsy hajaina ny federata. Ho an'ireo mpanao sininy sorodalana izay manana ministra kandida ka tokony hosoloana dia fantatra izao fa samy efa manan-tanteraka fivoriana andiniana ny mpisolo toerana amin'izao fotoana izao. Ho an'ny ministry ny vola sy ny teti-bola dia mbola tsy nainoana feo ny filohan'ny tetezamita izay nanendry ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tamin'izany fotoana. Ny MDM izay nilaza kosa fa vonona ny anara-dalàna ary efa nisy ny fanendrena izay natao saingy mbola tsy nivoaka kosa ny anarany. Ny amin'izao efa mazava le izy fa misy ny tety andro fifidianana voaka senity dia mitra Ferrara ny président-ny MDM. Le misolo le mazava le tenen'ny tondrozotra, mazava tenen'ny feuille de route, anjara ny signataire no manolotra ny isotoerana izay mandeha. Ny aminay aloha tsisy olana fa io arakaraka izay mety fandaminana eo ihany na intérim na dia tena hoe tenenana le olona titre définitif. Izy foana ny fandiniana mikasika an'izay hoe asolo ny kandida amin'ny fotoana mamety azy. Ho an'ny TGV dia mbola tsy nisy ny resaka mikasika izay fanoloana izay na dia misy aza ireo anarana izay voatonontonona matetika toy ny ministry ny vola sy ny teti-bola teo aloha izay akaiky ny filoha Andry Rajoelina ohatra. Ary ihany koa anefa ity farany dia nanamafy tao amin'ny onjam-peo ny RFI fa Andriamatoa Edgar Razafindravahatra no mbola kandida ny
Ho sarotra ny fiatrena ny fifidianana ho filoham-pirenena eto amintsika ora zafy manasato Julien satria tsy misy azo ambanina ireo mpifaninana rehetra amin'ity indray mitoraka ity nefa azo ambara fa lalana iray irosoana makany amin'ny fivoahana amin'ny krizy ny fifidianana isy eto amintsika ary ankataovy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ireo fepetra rehetra ahafahana magnatanteraka ny fifidianana eto amin'ny firenentsika Madagasikara dia efa mihoatra ny 10 isan-jatony zany mitateraka. Zany hoe efa mivoaka ny tetiandro ifagnarahany mpikarakara misenity zany ifagnarahany ireo mpiara-miombona antoko amintsika amin'ny fagnatanterana fifidianana dia ireo fiombonam-be iraisam-pirenena ary ny gouvernement sy ny filan-kevitra ny ministra hoe voatazona zany ny daty 20 sy 20 volana novambra sy desambra ozay agnatanterana zay no zay anton'izay azo heverina fa tsisy tsony ny sakana tsisy any fifidianana satria efa mandeha sahady ny fikarakarana ireo antotantaratasy izay ilaintsika amin'izany fifidianana zany dia ny bulletin tokana izany ka ny fitaomagna ny vahoaka malagasy tsy ny riorio izany hoe tsy ho very lalana tsony fa dia hoe hiatriky fifidianana io satria anjarany daolobe amin'izay ny fitenenana omeny io daolobe io ny fandraisam-pitenenana ary zany fandraisam-pitenenana zany dia fandraisam-pitenenana demokratika dia ny tsirairay no mitondra ny heviny ka misafidy izay heveriny tokony hitantana ity firenena ity amin'ireo 3 mianadahy miara nandray anjara ilatsaka ho fidiny sy ho safidiny vahoaka malagasy. Trangam-piarahamonina mampalahelo maty teo ampamoana vavahady miditra ny trano misy azy ifidy fantatry ny olona amin'ny hoe Dadany Polo 7 taona ray mpianakaviana iray tetsy antetezana afovoany voalohany noho ny fisian'ny herinaratra izay tsy napozina teo amin'ny vavahady ka niteraka ny fahafatesany fanadiadiana. Tokony ho tamin'ny 5 ora sasany maraina teo eo no handeha hiditra ny vavahady ary moa izany ny vadiny zokin'ilay niaram-pavoazana no nahita ilay ray mpianakaviana nitolefika tamin'ny tany ary efa manary aina. Mbola tsy kary tsy farany anefa ny fisian'ny herinaratra tamin'ilay vavahady. Raha ny fanao n'ity ray mpianakaviana ity mantsy araka ny fanazavana dia ny tenany hatrany no mifoha maraina mamoa ny vavahady. Tamin'ny 7 ora sy sasany maraina dia mbola nisy ny fanandramana nataon'ny tompontrano ary tsapatrany ny fisian'ny herinaratra teo amin'izany vavahady izany. Tamin'ilay vavahady nisy korady vontsofoka teo ny tanako dia vatako ray manontolo na amay be nangoritsina daholo dia tonga dia nitsipiny anjera tery ananina tery dia zary mibataina teo vao afaka niala tao dia tonga tany an-trano dia niatsoatson'izay mivadiny zany hoe marary Dadany Polo ka izany raha mifieritreretako anazy dia mety efa tao alohako zany izy rehefa namoa tao fa izy mety efa nianjera tao fa za tsy nijery tsony fa tao alohako angambany izy dia izay ny zavatra hitako zany. Tsisy nametaka courant fa le vavahady zany hatramin'izay tsisy courant mipetaka zany fa tsy mbola nisy zany hoe nametaka courant zany efa nitapahana izy le compteur dia le courant tamin'le vavahady mbola nisy be ihany tsy fantatro aloha le courant fa za tsy mahita fa hatramin'izay aloha firy ihany zay tsy mbola nisy courant zany le vavahady. Tamin'ny 7 ora kosa no tonga teny atoerana ny teknisianina avy eo anivon'ny jiro sy rano malagasy na ny jirama ary tsy natsapa intsony izany herinaratra izany. Tsy nisy ny filan'ny tanjaka na zavatra na ina hafa araka ny fanazavana sy ny fitiliana nataon'ny teknisianina avy eo anivon'ny jiro sy rano malagasy raha ny fanazavana izay nety ny mpanova trano. Nataon'ny jirama zany nanamarina ny courant hoe sody misy courant na miboridana na ohatr'izay dia nijerijery izy efa nijery tety zareo ohatra ny tsy nahita tsara tsy haiko misy zany hoe avela courant fa ny fantatro ohatra nisy courant io vavahady io fa tsy fantatro hoe avaiza ny avel'le courant zay. Izy ary no nametraka ny taribiny herinaratra na tonga ity loza ity iza ihany koa no naka ny fila ny tariana izany atao ariny ny zava-doza. Raha ny fanazavana izay nomen'ny tompontrano an-trany dia tsikatra ny fanitso iray manambatra amin'ny vavahady tamin'ny fefy azo. Tsy mbola nisy io hatramin'izay raha ny fanazavana izy ireo. Izy kosa nefa ireo mponina manodidina no laza fa mety ho atao amin'ny tompontrano ihany no nametraka ny courant na tonga ity zava-doza ity. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana namoaka lisitra ny dahalo any miandry vazo, namoaka lisitra ahitana zandary fito sy olona mpanambola enina izay nambaran'izy ireo fa asesy ny vonoana. Miororo tanteraka ary niala an-tanàna ny mponina amin'ny komina ambanivohitra Berenty, Ankazoabo Sud district ny miandry vazo hatramin'ny androany maraina araka ny fanamarinam-baovao nataonay sy ny vaovao nampitain'olon-tsotra avy any an-toerana. Nahatonga taratasy ary nanaparitaka izany eran'ny tanàna ny dahalo raha ny fanazavana azo ary nilaza fa 100 lahy izy ireo
no hanafika ity tanàna ity. Raha tsy ahivina dia talo 7 no laviny zandarimariam-pirenena tamin'ny faran'ny herinandro iny tany an-toerana. Nitaky ny hanampiana isa ireo zandary any an-toerana noho izany ny ponina. Eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray, 700 malagasy dia ahitana ny virus Helicobacter pylori izay mahatonga ny aretim-bavony. Mbola tsy ampy anefa ny fampahafantarana sy ny fanentanana mikasika ity aretina ity ka mahatonga ny olona tsy ahafantatra izay tokony atao hisorohana azy. Araka ny fantatra, tonga hatramin'ny homamiadana ity aretin'ny taova fandevonankanina ity raha tsy voatsabo mialoha fanadihadina. Fanaitainana eo amin'ny ambavafo, mivaly ao amin'ny lamosina, tsapa rehefa noana ilay olona ary mitsahatra rehefa avy misakafo. Izay no seho tsotra indrindra ahafantarana ny aretim-bavony. Maro no heverin'ny olona ho antony mamparary ny vavony, toy izay ihany koa ny fiarovana amin'izany. Ny iraisan'ny maro dia ny hoe ny fomba fisakafoanana no voalohany. Iverenantsika ny mahakasika ny fanadihadiana iny rehefa vonona ny sary. Vokatra fikarohana manodidina ny 10 no entina eo amin'ny sehatry ny fitsaboana ny aretim-bavony sy ny aty ary ny sarakaty no entina mandritra ny fioanam-be nasionalin'ireo mpisehatra eo amin'ny lafiny fitsaboana ny vavony izay nisokatra androany maraina ary farana rahampitso. Ny resaka manodidina ny aretim-bavony sy ny mety ho fivoaran'izany aretina izany no ventin'ny fifampizarana traikefa eo amin'ireo samy mpisehatra. Etsy amin'ny Akademia Malagasy etsy Tsimbazaza no anaovana io fioanam-be nasionaly ny AGEMU. Nankalazaina androany ny andro an'ny fitsaboana ny enti-paharazana eto amin'ny kantinanta afrikanina ho an'ny eto Madagasikara manokana dia atao amin'ny komina ambonivohitra tsy an'olon-droa Fianarantsoa nankalazana izany. Fikarohana sy fampandrosoana ny fitsaboana ny enti-paharazana no lohahevitra noraisin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka tamin'izany fankalazana izany. Eo amin'ny pejin'ny toe-karena kosa indray noho ny tsy fisiana tolotra eo amin'ny tsenan'ny asa dia miroborobo fatratra ny famoronana asa eo amin'ny sehatry ny tsy manara-dalàna na ny secteur informel eo amin'ny arabaritra ny tena isiany izany, indrindra fa ho an'ny eto andrenivohitra izay mahatratra amin'ny 730 faingo 4 isan-jato eo amin'ny sehatra io. Fantatra nefa fa fianakavian'ny tapitrisa no mivelona amin'ny sehatra izay tsy mandohetra amin'ny fanjakan'io. Fanadihadiana. Olona manodidina ny 3 tapitrisa no mivelona ao anatin'ny sehatra tsy manara-dalàna eto Madagasikara araka ny fanadihadiana nataon'ny Instat tamin'ny taon-dasa. Amin'ny ankapobeny noho ny fahaverezana asa noho ny fikatoan'ireo zone franche teto amintsika no anton'izany. Raha tsy ilaza fa tsy ireo olona maherin'ny 3 hetsy very asa noho ny fialan'ny agoa teto amintsika. Antony mampiroborobo ny fivarotana an-dalambe izay tsy manara-dalàna kanefa mamelona fianakavian'ny tapitrisany ho an'ny eto andrenivohitra. Tsy manambady azy zany dia mamelona zanaka 4 dia tsisy mianatra tsony zany ny zanako na iray azy dia ity zany namelomako azy dia le farana izay ianao nivarotra te? Dia inona fa tonga anao tsy nandraitra tsony? Le tsisy le anna tsony le rava le anna zany ny rava le orinasa le zone dia tsisy nesanao teny Ambohitrara mamela zazafiry moa izany madama ty fivarotana zaza 4 nanomboka tamin'ny 2010. Ny asa tany amin'ny zone. Ny hanina ny io no tadiavina ny io ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana isan'andro. Zara raha misakafo ny ao an-tokantrano dia izay ny fidiram-bola isan'andro. Raha mikarama etsy izy ireo tany amin'ny zone franche dia manodidina ny 3,000 ny fidiram-bola ny isan'andro amin'izao fotoana izao. Izy aloha tsy dia tena hoe ampy ihany fa rehefa mihinana fotsiny ny ankizy dia ampy. Dia mahazotra ny isam-bolana eo ianao? 3 alina. Vola mitentina 7 miliara ariary no mihodina ao anatin'ny sehatra tsy manara-dalàna eto Madagasikara izay mandray anjara hatramin'ny 420 isan-jato ny ari-karena fahobe. Tsy misy etra miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana nefa izany ahafahana mampihodina ny toe-karen'ny firenena noho ny tsy mbola fisiany lalàna mifehy io sehatra io. Antony ilana fandaminana hatrany fotony. Tokony izany aloha dia misaotra amin'ny secteur informel ireo amin'ilay ataoko hoe initiative ndraisan'ireo dans le cadre le amélioration les créations d'emploi. Kanefa kosa tokony ho hisy fandrindrana zany atao amin'ny mpitondra amin'ny fanjakana mba tsy adino ireo olona ireo ary tsy heverina koa olona ino misy ty fahavalony firenentsika fa tokony raisin'ireo olona ireo tokony ho hisy zany table ronde mba ahafahana le olona ireo zany mba miverina amin'ny resaka secteur informel
dia hitany tsara fa tena misy fandraisana ndraikitra izy amin'ny fanatsarana toe-karena malagasy. Ho an'ny eto andrenivohitra manokana, rahoviana vao mba hitombony ilay hoe arabe ho an'ny fiara, ny sisin-dalana ho an'ny mpandeha tongotra ary ny tsena ho an'ny mpivarotra. Endrika goavana isehon'ny firoborobon'ny sehatra tsy ara-dalàna ny fivarotana amoron-dalana. Raha tsy resaka afa-tsy ireo mpivarotra amoron-dalana ireo izay tombanina hatrany amin'ny iray tapitrisa mahery ankehitriny. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana afaka ikalabony indray ireo mpianatra 700 ao amin'ny CEG Anjevagara amin'ny fampiasana lakilasy ny tarina ny trano fianarana tao amin'ny sekolim-panjakana io ary androany no nanokanana ny lakilasy vaovao misy efitrano 4 mahazaka mpianatra 50 avy fanampiana mitetina 70 tapitrisa ariary avy tamin'ny primatiora lefitra amin'ny sanan'ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany nahazoany izao fototrafitra izao. Matsiaro afa-pasahiranana mponina eto amin'ity komina ambanivohitra ity. Samy miara-miaiky na ny mpampianatra na ny ray aman-drenin'ny mpianatra fa hitondra vokatsoa ho azy ireo ny fahazoany ireto lakilasy vaovao ireto. Mampianatra zanako eto amin'ity sekoly ity efa nandritra ny 9 taona izay ary anisan'ny nahazo vokatsoa lehibe mihitsy ny zanako teto ary entina ho fifaliana ho an'ny taranaka faramandimby satria zava-dehibe no nazahoana izao sekoly izao izay fiaraha-miasa nataon'ny komina sy ny ray aman-dreny. Mianatra ato mizafikelika. Somary izy mianatra ato mizafikelika ka zao fahatonga zao fianarana tsara taresy mahafinaritra izao izay tsy fahitako tamin'ny tamin'ny taloha nefa hitako ankehitriny dia mangetaheta zany ary miraso sambatra ho an'ireo zakena mba hiaingana izy ahita tsaina, ahita fahalalana, ahita fahendrena. Teo aloha dia fiangon'ny iray no niantra ny sekoly ka nanome efitrano. 500 metatra miala ny birao ny CEG no misy io toerana io ka voatery mandeha tongotra fa efakadiny hatramin'ny 20 minitra ny mpianatra isaky ny miova taranja iray. Mitombo ny vola aloha no fanan'le salina isa-taona zany aloha amin'ny FJKM. Dia ho an'ny mpampianatra ihany koa zany mivezivezy be satria ao anatin'ny tapakandro ohatra ny adiny 2 ety amin'ny CEG ety apita dia ny adiny 2 manaraka zany mihazakazaka miampita ery amin'ny saly ery dia ao anatin'izay efa misy fotoana very manara eo amin'ny 20 minuta eo zany ny mpampianatra iray miampitapita eo isan'andro. Dia ankoatr'izay koa ny mpianatra lasa baranahana satria na ny fiampitana eo amin'ny arabe ary zany manahirana ny sécurité an'ny ankizy satria avy ety tsy maintsy mamakivaky tsena mandra-patongeny dia sécurité an'ny ankizy koa zany manahirana. Ary ny tena zava-dehibe aza tena hoe mba afaka miorina amin'ny efitra anankiray ny ankizy satria ilay fanampitaizana ny ankizy tsy moramora hoe mirorosaina fa ny zavatra misy zany zao dia hoe afaka toetra amin'ny efitra anankiray afaka raha maso. Fa matsimbola avy amin'ny primatiora lefitra amin'ny sanan'ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany mitetina 70 tapitrisa ariary sy fanampiana avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa indrindra ny komina Anjevagara no nahavitana izao fotodrafitrasa izao. Raha ny boka-panadinana dia azo lazainao tsaratsara ihany ny CEG Anjevagara satria nahazo teo amin'ny 770 latsaka kely teo zay 48,88% tamin'ny fanadinana BEPC ary ny afaka segonda dia misy eo amin'ny 720 eo ka ny vokatra azo tamin'izay dia atao hoe hatramin'izay dia tsy mbola nisy vokatra tahaka izany teto amin'ny CEG satria miteraka rispo be dia be ho an'ny ray aman-dreny sy ho an'ny mpianatra ny nahavitany zao fotodrafitrasa zao eto amin'ny CEG Anjevagara. Raha ny zava-misy ao amin'ny komina ambanivohitra Anjevagara, milofo ireo ray aman-dreny ahafahana mandony volan'ireo mpampianatra FRAM ho fitsinjovana no avin'ny zanany. Raha ny fampanantenan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia misa 900 ireo mpampianatra FRAM ampidirina mpiasa-panjakana amin'ity taona ity. Hatreto anefa tsy mbola misy tafiditra mpiasa-panjakana tamin'ireo mpampianatra FRAM miandraikitra ny fanabeazana ambaratonga voalohany ao Anjeva. Hivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika fa ora vitsy izay no ny farana ny fankalazan'ny Amerikanina ny faha-10 taonan'ny kabary lehibe nataon'ny mpitandrina Martin Luther King tao Washington manao hoe I have a dream. Mbola manakoako maneran-tany hatramin'izao ny lanjan'izany kabary izany izay nanova tanteraka ny fijerin'ny Amerikanina ny fahasamihafana teo anivon'ny fiarahamonina manoloana ny fifampiandaniana sy ny volon-koditra.
nanova ny toetsain'ny Amerikanina, nanova ny toetsain'ny mpitondra, nanomboka tany amin'ny mpanorotsaina ny tanàna, ny parlementaire, nanova ny toetsain'ny filoham-pirenena Amerikanina rehetra ny fandimby, ny kabary ny Martin Luther King, ny 20 Aogositra 1779, 50 taona tsy aoriana, mbola mampientam-po ny miaino ny Martin Luther King. I have a dream that one day nofiko nanofy aho indray androany fa eny amin'ny tany mena be ny Georgie ny zanak'ireo andevy teo aloha sy ny zanak'ireo tompony andevy teo aloha dia hiara hipetraka amin'ny latabatry ny firalahiana. Nanofy aho nanofy fa ireo zanako efatra indray androany dia hipetraka amin'ny firenena iray ka tsy ho tsaraina amin'ny volikodiny intsony izy ireo fa ho tsaraina amin'ny toetrany. Nofiko izany. Nanofy aho. Judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Naharitra 40 minitra io kabary Martin Luther King io ary nampitsangam-bolo an'ireo vahoaka 5 alina sy 4 hetsy tonga nanohana azy. Kabary izay nampitsiry fanantenana ary nampiray ny fotsy sy ny mainty hoditra izay mbola ny fankahala talohan'izany. Noho ny tarazo napetraky ny fanandevozana sy ny varotra andevy tany amin'ity firenena ity ka natonga ny fifanenjehana sy ny tsy fitovinjo teo amin'ny mainty sy ny fotsy hoditra. Teo amin'ny fitadiavana asa, manoloana ny lalàna ary ny fivelomana amin'ny ankapobeny. 10 taona taorian'izay maty nisy namono i Martin Luther King. 50 taona taorian'ny kabariny kosa mainty hoditra no filohan'ny Etazonia. I Barack Obama nanantitra fa tsy mbola vita ny nofinofiny Martin Luther King amin'ny fanatsarana ny andavanandro mpiainan'ny Amerikanina ara-tsosialy sy ara-toekarena. Eo amin'ny pejy ny politika kosa indray ny faran'androany ny fanisana ny mpifidy eny anivon'ny fokontany araka ny tety andro mpifidianana izay navoaka ny senita. Araka izany dia ahorona avokoa ireo karne rehetra misy ny mpifidy ka raha pitso izany no alefa eny anivon'ny fitoerana informatika eny anivon'ny distrika na ny CID. Ho an'ny fokontany etsy antetezana afovoany voalohany dia mbola misy hatramin'ny 200 ireo izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana. Ireo olom-pirenena kosa dia mba hifarana ny krizy ahafahana manao fifidianana no efa nanoratana izy ireo ny anarany mialoha eny anivon'ny fokontany. Fanadihadiny. Amin'ny fasivy ny volana Oktobra ho avy izao ny farana tanteraka ny fanisana ny mpifidy ary ny lisitra farany azo amin'ny daty voalaza io no ampiasaina amin'ny fifidianana amin'ny 20 ny volana Oktobra. Raha ny tetsy amin'ny fokontany tetezana voany voalohany dia miisa hatrany amin'ny 7,7 ny isan'ny mpifidy farany tao anatin'ny karne izay nalefa teny amin'ny CID. Amin'izao fotoana kosa dia mbola misy 200 ireo izay tsy mbola tafiditra ao anatin'ny karne ny anarany ireto farany izay mpifindra monina avokoa. Nisan'ny mpifidy zany isan'ny mpifidy zany amin'izao fotoana zao no lasa efa any amin'ny sedy amin'izao fotoana zao tamin'ny 16 mai 2013 dia 4160. Dia raha amin'izao fotoana zao zany le izy mbola manana karne tokony ho efatra zany zay misy mpifidy eo amin'ny 200 ao zay tokony mbola hiampy an'ireo mpifidy ireo. Manarak'izay mbola misy dossier-n'olona tsy mahanan-kara-panondro ihany koa lasany amin'ny distrika eo amin'ny 20 eo. Ny listiny navita kara-panondro vaovao eo amin'ny 20 ihany koa zany tokony hiampy an'ireo mpifidy efa lasany amin'ny sedy ireo. Ho an'ireo olom-pirenena dia saika samy nanambara izy ireo ny mahasarobidy ny fanananjoany eo amin'ny safidy. Indrindra manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny ny krizy ravareny izay miteraka ny fahasahiranana ho azy ireo eo amin'ny lafiny asa sy ny varotra taona. Mbola tsy atao dia verina izy hoe nareo mbola tsy ao anaty lisitra fifidianana fa tokony manatona fokontany dia nanatona tany zay dia fa vao enregistré daholo zay efa mianaka. Ilaina mihitsy mifidy satria raha tsy mifidy zany dia ohatrany hoe olona tsy mananjo dia ohatrany hoe tsy manana izay hevitra ao mihitsy ianao zany raha ohatra tsy hifidy satria matoanao mifidy zany dia manana ny hevitra koa hoe mba ity no tiako fa tsy izay ho lanin'olona eo dia avy eo anao kivy. Zay zao efa navita lisy mpifidianana zay rehetrarehetra tao an-trano zay feno 20 taona ary mangetaheta an'izany fifidianana zany satria ny fiainana koa zao efa me krizy ny tany tsy milamina raha mandeha fifidianana dia mba misy filoha vaovao ka noho izany mahafinaritra le manao an'ilay fifidianana dia vonina tsara zay andeha tanteraka ny adidinay any amin'ny bureau de vote. Mbola maro anefa ireo mahita olana tsy afaka misoratra anarana ao amin'ny lisy mpifidianana noho ny antota taratasy ahafahana manamboatra ny kara-panondrom-pirenena ho an'ireo izay feno 12 taona.
tsy misy intsony ilay fanaovana karapanondro maimaim-poana treto mahatratratra any amin'ny telo tsy mahery mantsy amin'izao fotoana no mbola tsy manana karapanondrom-pirenena hoy ny sekretera jeneraly ny ministera ny ati-tany ary vola mitetina hatrany amin'ny 1 miliara sy 500 tapitrisa no tedi-bola ahafahana mamita ny asa. Ny tsy fananan'ireo olona ireo telo tsy mahery karapanondrom-pirenena dia midika ny tsy fahafahan'izy ireo misoratra anarana amin'ny lisam-pifidianana. Midika zany ny tsy ahafahan'izy ireo mandatsabato. Azonay lazaina sy amafisina fa isy fiantraikany amin'ny fitombenan'ny voka-pifidianana amin'ny fifidianana atao ny tsy ho fandatsaham-bato n'ireo olona telo etsy izay voalaza fa tsy manana karapanondro pirenena ireo. Azy inona ve araka izany fa ho tafiditra ara-potoana ao anatin'ny lisam-pifidianana ny anaran'ireo olona amanetsin'ireo izay mbola tsy manana karapanondro hatramin'izao nefa ny fiatrandro efa atombotra. Ahina isy fiantraikany amin'ny isan'ny mpifidy tokony andeha hifidy izany raha tsy misy ny vahaolana aingana. Mifanjevo amin'ny karanam-panefoe firay ankehitriny ny fikambanana iray milaza fa mpiaro ny zon'olombelona etsy Anosizato. Antony fifahalalana momba ny tany mirefy 3 hektara izay fandritan'ny fianakaviana 920 amin'io karan'io. Niakatra teny amin'ny polisy teny Ambohida androany ny raharaha rehefa nitory ny mpitarika izany fikambanana izany izay nanipika fa nahazo fandrahonana ho faty avy amin'io karan'io. Nisokatra androany ny fanadihadiana momba ity raharaha ity ary toy atoato ny fiainona ireo voakasika izany. Ireo teratany karana voatontonona amin'ity raharaha ity izay nantery ny mpitory fa namana sy mifandray akaiky amin'ny mpitondra ny tetezamita ankehitriny. Rehefa hita fa tsy naomby teny amin'ny fitoriana, tsy naomby ireo intervention sy ny resaka fahalalana olona na le resaka hoe trafic d'influence nataony dia nanakarama olona amono anay indray ny tarigetrany dia io moa zany isorako ministre ny polisy pirenena nanokatra ny zofanadihadiana zao. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray sarotra ny fifantenana ireo andrafitra ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny Ayady Osho izay atao eto amintsika ny 5 hatramin'ny 10 septambra ho avy izao. Andehan'ny fahadimy amin'ny fiadiana ho tompon-dakany Afrika ity atao etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ity izay andrasantsika anjara eo amin'ny Sanda Taitry sy Taoloha. Vonina tanteraka ny ekipa pirenena malagasy ao anatin'ny Ayady Osho hiatrika ny andehan'ny fahadimy amin'ny fiadiana ny tompon-dakany Afrika izay atao etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena ny fahaenina ny fafito ary ny fahavalo ny volana septambra ho avy izao. Ao anatin'ny ekipa pirenena fahita vonina daholo ny ankizy. Manantena bebe kokoa zany ho an'ny zala rehetrarehetra izay hiatrika ny komba ao Mahamasina. Fizika, teknika izay efa vonina. Andraisantsika anjara ny Sanda, ny Taisy ary ny Taoloha izay anisan'ny ananantsika fifehezana eto Madagasikara. Izy ity ary dia manana ny avy teknika iraisam-pirenena ihany koa isika eto Madagasikara. Efa vonina daholo fa io moa ady sy fananana misy matetika koa ny sampona eny antsefatsefany eny ataoko fa tsy dia atahorana loatra zany satria matory eo ankizy ireo zany efa vonina tonga eto ary eo ny lany teto dia efa manan-tsaikefa izy matory tafiditra tao anatin'ny ekipe nationale. 7 no anisan'ny mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy ao anatin'izay fiadiana ny andihan'ny fahadimy amin'ny tompon-dakany Afrika izay ary saika nanerana ny faritra 20 no ny fatianana azy ireo. Raha ny fanazavany ny tompona ndraiky teny anivon'ny federasiona ny taranja Osho dia efa tonga eto amintsika avokoa ireo delegasiona avatsy Egypte sy avy amin'ny firenena andray anjara amin'izy ity. Anisan'ny andrasan'ny vahoaka eto Madagasikara ihany koa ny fahatongavan'ny Zakisana izay anatrika ity andihan'ny fahadimy ny fiadiana ny tompon-dakany Afrika to eto Madagasikara ity satria dia efa tonga ny ampelantanany amin'izao fotoana izao izay fanasan'ny federasiona malagasy ny Ayady Osho azy izay. Eo amin'ny taranja baolina lavalava kosa indray ny ady mafy ireo zandrikely ao anatin'ny ekipa pirenena malagasy amin'ny fiadiana ny kanina 3 sy 4 arivo. Resy ny Namibia tamin'ny isa 420 no ny 220 isika atao amin'ny lalao akatoky ny famaranana ary ady mafy amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny fionana amin'ny Zimbabwe.
ny ady mafy ny ekipa-pirenena malagasy eo amin'ny taranja bola lavalava zay niatrika ny faninanana kanina 2013 natao tatsy Afrika Atsimo. Ny vokatra dia niondrika teo anatriny Namibia tamin'isa 722 isika teto Madagasikara. Teo amin'ny 70 minitra fidirana voalohany dia efa mitarika tamin'isa 420 no valo Namibiana ito ary dia natanjaka tao anatin'ny avant. Lesoka lehibe ho atsika teto Madagasikara ihany koa no nazahoany ifetra serve ny karatra mena ka ny lalao tena ambin'ny folo tena ambony kianja isika ka atratrany surnombre hatrany. Teo amin'ny lalao faharoa kosa dia niondrika teo anatriny ekipan'ny Kenya i Zimbabwe tamin'isa 720 no 20 ary amin'ny asabotsy ho avy izao dia hiatrika ny lalao famaranana ny ekipan'ny Namibia sy Kenya ary ny Kaizy Makedo Madagasikara kosa hiady ny larana fahatelo izay ifandona amin'ny Zimbabwe. Tsara mampafantatra fa ity lalao fedina ny kanina 2013 atao atsy Afrika Atsimo ity dia tafiditra ao anatin'ny vondrona miaenjana araka izany izay lalao iandry atsika amin'ny Zimbabwe amin'ny asabotsy ho avy izao izay. Vaovao farany voaravy any Faratsikosa indray fantatra fa folo no matin'ny atsika rehefa avy ny sampalala ny tarainana narary izy ireo efa tonga tao atapy-tanàna ary dia nialaina tsikelikely mbola anaovana fanadihadiana ihany moa ny mahakasika izay amin'ny fampalalam-baovao manaraka. Tapitra treo indray ny fiarantsika tomboky lasy tomboky vavy tamin'ity anio ity isaora ianao naraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray.